Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Afaka malala fahamelamatsika hatrarity alarobia fatelopolo ny volana aprily ity. Ny karatry ny mofinaina antsika moa dia mifarana eo amin'ny fahasivy amby roapolo amin'ny volana aprily amin'ity eto am-pilatanantsika ity, fa dia kosa tsika hifidy perikopy anankiray hoentina mampahery anao amin'izao alarobia telo aprily izao. Ny filan-tsaramassina araka ny lioka toko fahasivy no hoentina mampahery antsika ry havako. Lioka toko fahasivy andiny faraika amby dimampolo ka hatramin'ny fahaenina amby dimampolo. Lioka toko fahasivy andiny faraika amby dimampolo ka hatramin'ny fahaenina amby dimampolo amin'ny anaran'i Jesoa. Ary rehefa ho tonga ny fotoana ampiakarana an'i Jesoa dia niatrika akany Jerosalema izy, ary rehefa nandefa iraka ialoha azy izy dia nandeha ireo kaniditra tao amin'ny vohitra anankiray izay any Samaritana hamboatra ho azy. Fa tsy nandray azy ny olona satria nandroso toany Jerosalema izy. Ary raha hitan'i Jakoba sy Jaona mpianany izany dia hoy izy: Tompoko, tianao va raha hiteny izay mba hisy afo milatsaka avy any an-danitra handevina azy? Fa izy nitodika dia niteny mafy azy: tsy fantatrareo va ny toetry ny fanahy izay ianareo? Fa ny zanak'olona tsy tonga havery ny ain'olona fa hamonjy azy. Dia nakany amin'ny vohitra hafa izy. Ray maso anao, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Eto rehefa malala dia amin'ity perikopy ity zany dia Jesoa andeha ho an'ny Jerosalema araka ny voalazan'ny tantaran'ny Lioka teo. Lioka moa araka ny famerimerintsika dia nanoratra ho an'ny eglizy pagano-kretianina, izany hoe nanoratra ho an'ireo jentilisa kristianina. Ny atao hoe jentilisa dia tsy jiosy. Lioka satria moa Lioka tsy jiosy akory Lioka, fa sekreteran'i Paoly, mpitsabon'i Paoly, dokoteran'i Paoly, niara-dita amin'i Paoly, tsy jiosy zany Lioka. Ary dia ny filazantsara araky ny Lioka dia saika nitodika bebe kokoa any amin'ireo izay tsy jiosy firazanana fa nandray an'i Jesoa ho Kristy, ho mpino, nandray an'ny tonga mpino zany, tahaka ny Galatiana, ny Efesiana, ny Kolosiana sy ny hafa. Tsy tahaka ny filazantsara araky ny Matio, tsy akory. Ary dia eto Lioka dia manome toerana manokana ny Samaritana. Manome toerana manokana hoe Jesoa dia tsy nifidy na iza na iza fa manana anjara amin'ny Jesoa avokoa, na ny jiosy na ny tsy jiosy. Jaona sy Jakoba eo dia tezitra satria ndroan'ny olona Jesoa, tsy nandray an'i Jesoa ny olona. Dia tezitra Jakoba sy Jaona hoe ahoana koa moa zany ataon'ireto olona reto, nahoana ny tsy mandray, nahoana ny roana, nefa Jesoa efa nisafidy ny hamakivaky an'i Samaria, izay toerana maloto tsy tokony ho lalovana akory. Satria raha amin'ny jiosy dia tsy fanao mandalo an'i Samaria satria maloto Samaria, dia manjary mamindra ny loto. Io tsy loto araky ny resantsika hoe loto faky loatra fa lay impureté. Dia hoy zany Jakoba sy Jaona efa maninona ary Jesoa efa miezaka be mihitsy mandeha mamakivaky an'i Samaria, efa tiany reto olona reto, mahavita manafoana ny tenany, mahavita ataontsika hoe manao sorona ny fahadiovany mihitsy mba hitoriana ny filazantsara, mba hanatonana ny Samaritana. Nefa tsy jereo reto tontolon'olona reto dia nandroaka na tsy nandray an'i Jesoa. Antony tokana hoy ny fitantaran'ny Lioka eto no tsy nandraisan'ny Samaritana an'i Jesoa. Dia izao satria Jesoa nitodika ho an'ny Jerosalema. Jesoa nandroso ho an'ny Jerosalema. Zany hoe tsy de tena ilay Jesoa loatra amaha Jesoa azy no tsy nandraisan'ny Samaritana an'i Jesoa, fa no Jesoa nitodika na nandroso ho an'ny Jerosalema, izay noraisin'ny Samaritana ao fahavalony. Zany hoe Jesoa zany tsy ilay tenan'i Jesoa, tsy ny fitiavan'i Jesoa, tsy ny fiezahan'i Jesoa no hitany reto Samaritana ireto, fa Jesoa izay tonga dia napetraka ireto Samaritana reto ho tao ao anaty baoritra, hoe ianao ange ho tao anaty toerana anankiray, tao anaty, tonga dia nifeheziny hoe ianao fahavalonay.
Afaka malala izay fahadisom-pijery zay mandrakariva de matetika koa mahazo ny olombelona tahaka atsika mahazo ny mpino ndraindray tsy hitsika no hita fa ndraindray sokajian'ny olona hoe ianao ange namandranony ianao toa ohatrany efa hitako nyresaka tamindranony ianao toa efa hitako mpisakaiza amindranony dia na tsy izany ary sika de manjary lavin'ny olona tsy eken'ny olona fotsiny tsy raisin'ny olona fotsiny tsy lay tsara hititsika tsony no hitany fa satria lay fiarahamonina efa mizara satria lay fianakaviana efa mizara na satria lay mpiarabelona efa mizara de zao teren'le mpiarabelona iandany anankiray am'ireo fifampizara io fizarana io ianao azatra mitranga zany amindavanandrotsika riavako na amin'ny politika io na amin'ny fomba io na amin'ny kolotsaina io na amina fivavahana io satria ny olona mpifahavalo de raha vo hitany asa nandroso na mety nyresaka ianao mety ho nifampiarahaba ianao mety ho miara-misakafo ianao mety ho mpinamana fotsiny ianao satria ianao tahaky ny mezaka ianao tahaka any Jesoa inamana isakaiza amin'ny olona rehetra ino moa ny akano fahavalon'ny olona rehetra ino moa ny akano fahavalo am'izay olona tsy niady taminao ala ny olona niady taminao raha de hoy Jesoa manao hoe mihavana amin'ny olona rehetra hoy Paoly manao hoe raha azo atao de hiavana ny olona rehetra raha mbola miankina aminao saingy indrisy ny fiarahamonina tsy manaiky an'izay fiarahamonina mety ho diso fijery foana ny fiarahamonina hafahafa foana ka raha vao mahitanao izy miresaka amin'ny olona anankiray miresaka am'ilay olona tsy mitovy hevitra aminy na miresaka am'ilay olona mpifanandrina aminy na miresaka am'ilay zay tondrono hoe fahavalo izy manao hoe namaniny ianao satria ianao hitanay niresaka tamin'iny de tsy raisinay ianao satria ianao to hitanay mitodika makany ohatra mitany zotra makany to miresadresaka aminy to mihavana aminy to miaraka miomby raharaha aminy de zao tsy namanay ianao zany fa namana ary tsy hitany mihitsy lay tsara hoentinao tsy hita lay fiezahana ataonao tsy hita lay fikelezana iny ataonao tahaka any Jesoa zany hoe ny fiarahamonina ankehitriny afaka malato zao tahaka izay nitranga atao samary mifahavalony olona de zao hany ka manjary mora mandoko anao mora miendrika anao amin'ny hoe fahavalony ko na de tsy zany azy ohatsika manao hoe Jesoa de zao tsy niraisy ny Samaritana tsy hoe satria nanao zavatra ratsy Jesoa fa izao satria Jesoa fotsiny andeha ho any Jerosalema Jesoa any Jerosalema tsy isakaiza amin'ny fariseo na isakaiza amin'ny sadoseo na isakaiza amin'ny mpisorona na ny herodianina na ny inona to Jerosalema fa andeha hamonjy ny olona ho faty any Jerosalema Jesoa nefa ny laviny reto Samaritana reto satria andeha ho any Jerosalema fotsiny mety mpahazo zany hoe afaka malala fa matoky fa mijoroa mandrakariva am'izay zay mahaenao anao satria ny olona na ahoana satria ny olona tsy madio fo mandrakariva ny olona tsy madio saina mandrakariva ny fiarahamonina tsy madio fo tsy madio saina fa mora satria efa manana clan na manana totsika hoe atoko politika na atoko mpivavahana na atoko kolotsaina izay efa ananana izy de jereny am'izay ko ianao hoe ianao koa tokony anana an'izany ianao satria ianao hitanay tary de zao koa ianao maherezy ry avako malala mijoroa amy tahaka nataony Jesoa mijoroa ry avako malala amin'ny fitiavana mandrakariva mijoroa mandrakariva ho mpampihavana mijoroa mandrakariva ho naman'ny olona rehetra marina loatra fa am'izao andro natsika zao de zany ny olona fa eto Jesoa de mampahery atsika hoe efa nandalo an'izany toerana nilalovanao zany izy efa nandalo an'izany toerana nilalovantsika zany izy ndraindray endrikendrena ho izao ndraindray olokona ho izao ndraindray tononona ho izao satria mihavana amin'ny olona rehetra na satria miresaka amin'ny olona rehetra satria mifandray amin'ny olona rehetra na satria koa raha miezaka hitoro ny filazantsara amin'ny olona rehetra de zao ndraindray lokon'ny olona tahaka zany fa tsy tokony ho kivy itsika satria Jesoa aza nandalo an'izany fa ny faharoa zay aseho an'lio kelitra zao koa namanao misy olona tsy mahazaka any zany tahaka any Jakoba sy Jaona tsy nahazaka hoe fa maninona kosa ny Jesoa anay nataonareo an'izany fa maninona kosa izy no ataonareo an'izany izy angety zany maninona izy no tondronareo ho zaonay zao no zany de zao ho avy zay aleo zay Jesoa ho aripaka ireo aleo zay angataka afo mihitsy mba hilatsaka avy any an-danitra ho kila firehitra reo Jakoba sy Jaona zany de zao lay nanana firehetam-po te hiaro an' Jesoa de atao hoe te hiaro ny marina mihitsy
de hiariny hoe zao ko samy mariny tsy zany Jesoa tsy zany izy no zany de zao ezak'izay amaly faty ezak'izay asehonainy mahay zahay anay de hoy Jesoa namaly amin'ny vodipejy moa na hitantsika zany fa tsy hitantsika eo amin'ny andininy eo amin'ny raha mamaky baiboly de hitanao misy renvoi misy ery amin'ny vodipejy misy hoe roa kely de hoy Jesoa tsy fantatrareo ny toetry ny fanahy zay anareo fa ny zanak'olona tsy tonga avery ny ain'ny olona fa amonjy azy zany hoe fanahy inona ny mampiteny anareo an'izany tsy fantatrareo zany fanahy ao anatinareo zany fa zany fanahy ao anatinareo zany fanahy linady ny sitrapony Jesoa ange tsy ny hoe ho faty ny olona ny sitrapony Jesoa ange tsy hoe hamaly faty ny sitrapony Jesoa de zao ny hoe ho velona ny olona le avako malala ny mamaky an'Andriamanitra tsy hanapotika tsy hanapotika fiainan'ny olona isika indray mety ho leobe nareo manao hoe za leo andehan'olona reny andeha raha afaka mangataka afo de latsa ho afo Andriamanitra za ren'olona reny fa maninona no ataony an'izao zahay na maninona no atao zany namanay na maninona no atao an'izao mipiarapelona aminay mangataka zay de soba andatsa ho afo mihitsy raha nana zany fahefana zany tsika de mety ho nataotsika fa Jesoa eto ny teny manao hoe fa fanahy inona zany ao anatinareo zany tsy zany ny fanahin'Andriamanitra fanahin'Andriamanitra tsy fanahy mandrava fanahin'Andriamanitra tsy fanahy hanapotika fanahin'Andriamanitra tsy fanahy animba so satria izy tsy nandray anao satria izy tezitra aminao de atsonao hoe etso fahafatesana etso aleo rava ho kila pirehatra de Jesoa mantsy azy ro lamana hoe tandremo tsara fa tsy zany ny fanahy anatsika ny fanahy impinotro zany ny toetsain'ny mpinotro zany ny toetsain'ny mpino tsy mpamaly faty ny toetsain'ny mpino de zao satritsika ho velona ny olona rehetra marina loatra mety tsy nandray an' Jesoa izy tamin'ny vanim-potoana io fa ho avy ny fotoana zay tsy maintsy hiovana ny mpino de avako malala de zao olona manana fanantenana fa tsisy olona tsy azon'Andriamanitra tsy hovany zany na iza ny mpino de resy lahatra fa na iza de azon'Andriamanitra hovany raha vao tsy manana zany toe-panahy zany ny mpino de zao tsy manana fanantenana izy zany raha vao tsika mieritreritra reny aloha tsy hiova ntsony de efa reny zany de efa tsy hiova ntsony tsia Jesoa hatramin'ny fotoana farany de mbola niresaka tamin'ny Jodasy ary mbola nanome ato tsika hoe fafahana fiovampo azy ary zay ny mpino ndray afaka malala ny mpino dia zay mahampino atsika satria tsika zanaky ny fahasoavana satria tsika sola gracia zanaky ny fahasoavana itsika niova tsy noho ny herintsika na noho ny fahatsaratsika no zany de mino koa sika fa na zay olona iverintsika ho ratsy ara de zao mety miova izy mafy be indraindray no hoe ahoana moa zany to tena tsy miova mihitsy izy de de reny angamba mety mahita olona tahaka zany mihitsy tsika amin'ny fiarahamonina ary de mampite hiantso araky ny tenenin'ny Jakôba hoe mampite hiantso afo avany an-danitra mihitsy saingy zao Jesoa tsy mimikevitra amintsika am'izany ho Jesoa manao hoe tsy zany ny fanahy kristianina fa ny fanahy kristianina de zao ny toetra kristianina de zao ny toetra mpino de zao ny ahavoavonjy olona fa tsy ny ahavery azy alahelo sara an-tsaina fa raha ohatra ka nanaiky ary Jesoa na atao hoe nilatsaka ny afaka atao nanimba nandoro an'ireo olona ireo de inona ny fifalian'i Jakoba sy Jona sanatrika nilatsaka sany veny io akory zay sa akory zay tsy alobo zay ny mety ho toetra ho fihetsiky Jakoba sy Jona de am'izay fotoana zay iza Andriamanitra tsika am'izay fotoana zay inona no ametrahantsika azy inona no ataotsika mihoatra noho ny sasany amy zanaky jentilisa zanaky ny tsipino raha izany raha izay de am'izay fotoana zay fitaovana hoentsika mamono olon'Andriamanitra manimba fiainan'olon'Andriamanitra am'izay fotoana zay de zao lasa lay fanahin'ny fakahalana atao anatsika ny mahazo toerana fa tsy ny fanahin'ny fitiavanamana tsy ny fanahin'ny hoe omeo fotoana izy Andriamanitra hibebaka tsy atrinay Andriamanitra io izy afaka malala zao mofinaina vo lahatra honao zao de mahatoky fa mety mitondra ny sarotra ianao lokolokon'ny olona zay mety ho tsy toetra anao ndraindray tsaratsarain'ny olona am'izay mety ho toetra anao apetrapetraky ny olona am'izay mety ho toerana tsy tokony ho toetra anao hoe zao iny fa aza-kivy fa nandalo an'izany Jesoa mijoroa mandrakariva amin'ny fitiavana fa izao ny fitiavana ny tompony teny farany tsy misy fakahalana nandresy fitiavana tsy misy ratsy naresy tsara tsy misy aizina nandresy fahazavana fa matoky an' Jesoa manana faharetany ianao
de apetrao aminy fenanao ny adinao apetrao aminy eo anivo ny tanàna ny Samartana tahaka zao lalovan'izao isika eo anivon'ny olona zay ijoroanao vavolombelona tsy voatery andray anao zay ty zao tontolo zao ty samy manana ny Samartana atsika avy izy samy manana ny Samaria atsika avy izy sika izay mety tsy andray atsika tsy ho tia atsika fa izao aza latsaka ao anatin'ny fahakalana aza mety ho fandriany zao tontolo zao ka hitovy aminy iaina ao anatin'ny fahakalana na ny valifaty na ny kendri-toana fa kendreo mandrakariva ny tahaka an' Jesosy ny fanahina ampitoerinao sanatsika de fanahin'ny fitiavana fanahin'ny fifaliana fanahin'ny fahatokina fa izao Andriamanitra manafy Andriamanitra mombatsika Andriamanitra tia monjy ny olona rehetra ivavakintsika ny havako tompo misaotra anao zahay noho ny amin'ny soratra masina izay mampianatra anay manova ny fotom-pisainanay mba tsy olona mora latsaka ao anatin'ny fakapanainy zao tontolo zao olona mahana fahalemem-panahy ndraindray zay tompo te ezakazaka malifaty ndraindray zay te hiantso anao ho namanay mihitsy amin'ny fampiasana herisetra saingy manitsy anay ny teninao fa ny fanahy masina ty anatinay ny toe-panahy ny mpino de toe-panahy ny taonany manodidina sy ny mpiarabelona hitodika aminao ny havanay amy zanak'izao tontolo zao de ny fanahinao fanahy ny famelan-keloka ny fitiavana ny fifaliana sotra tompo am'izao alarobia zao de amasino zahay momba anay arakofy amy fahasoavanao ity tontolo andronay ity ho tontolo andro ahitanay fahasoavana izaranay fifaliana ny mpiarabelona aminay ahatsiarovanay fa zahay de voavela ioka zahay de tianao zahay de nosotranonao vavak'izay tompo any tokantrano tsiray zay manaraka zao mofinainy zao ampanjakao ny fitiavana ny fifamelana ao anatin'ny fifankalana de atovy mitondra fitiavana ao anatin'ny valifaty fampiandrasana de atovy mahay mamela heloka atovy mitondra fahasoavana de ireo manana volana ireo manana tsy salama jereo Jesosy fa Andriamanitra mihaino vavaky ianao de oka napaka betsaka ato anatin'ny fonay Jesosy ny fiadananao zay mihoatra noho ny fahalalana rehetra amin'ny anaratra Kristy mpamonjy amen.